tsika amin'ny alalan'ny vavaka izao ora sy fotoana izao. Fanazavana ny lalantsika ary fanelon-diantsika amin'izay rehetra ataony avana. Ny teny izay noheverina ary nankatahana tamin'ny tompo mba hitorantsika fifampaherezana sy fifampizarana ny amin'ity amin'ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny epistile ao amin'ny Jakoba toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ny avana mivaky toy izao amin'anan'i Jesoa. Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo mamangy ny firenena 12 monina ny ampielezana. Ry rahalahy atao fifaliana avokoa raha hiara-ny fankapanahy samy hafa ianareo satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Fikambanana hafitra sabotsina mehana nanantanteraka feonambe androany. Ny sabotsy fahatelo amby volana oktobra 2024 no ny fampitaonana feonambe izay notanterana tao amin'ny espasy anjara tiavina eto sabotsina mehana ny fikambanana SN na ny hafitra sabotsina mehana. Natao indrindra ity feonana ity ho fanomanana mipaipakady entina mampandroso ny fikambanana ary ihany koa ho fanomanana ny fiatrena ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina kominaly. Nahatonga solotena avokoa ny fokontany fita ambin'ny folo eto anivon'ny komina sabotsina mehana ary samy naneho fahavononana fa hifametanana sy hifanampy ka hanao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mimindra ho hery fanohitra mpandresan'ny fikambanana amin'ny fifidianana izay ho atrehana tsy ho ela. Hery lehibe anay hoy ireo mpilatsaka ofidiana izay tarehin'Andriamatoa Zero Marakoto Malala ny fanohanana avy aminareo koa tokony omenay ianareo fa tsy handraraka elombe-andoha izahay. Tiana manamarika ary atitra terina trano fa Andriamatoa Avitrain'Andriamosa izay lasa solombavavoaka Madagasikara no ray mpanorona nyity fikambanana SN ity ary tamin'ny alalan'izany fikambanana izany ny oritsahan'ny ofidiana ben'ny tanàna ka nahatonga azy ny batany fandraisana hatrany. Ny folo tamin'ny taona 7 izay tarehin'Andriamatoa Andriamosa Avitraina tsy ho sariny amin'izao satria sariny hafitra sabotsina mehana ndreto zany amin'izany dia zany dia olo tsisy vina amintsika izany ary na eo andrenitsika izany maromaro izay miara-nana nyaiky tao anatin'izany fikambanana izany tao ny monsieur Julien reny, monsieur Jean-Louis, monsieur Lucien zany zao sisa tratratratra farany monsieur Théo betsaka izay tao maromaro. Misy ihany koa nefa niana tao anatin'ny fikambanana fa izay maharitra mivatin'andriana hoe fiterenana dia isaorandreo namana izay maharitra sy mbola manoana ary mifanampy amintsika hatramin'izao. Ary rehefa nandeha ny tantara dia tonga amin'izao tsika be lehibe nefa niarahantsika teo nandritran'izay 17 taona izay nanoana sy nametraka an'Andriamatoa filompanorona ho ben'ny tanàna ary mbola nametraka azy ihany koa ho lasa solombavam-bahoaka ny Madagasikara izay vao niarahantsika netana farany teo ary tena mirehireh mihitsy aminazy sy manambara fa tsy nahazo an'iny vato azo niny teto sabotsina mehana ny député antsika ratsitsika ASN teto ny fansama tao anatin'izany taaloha indrindra teto amin'ny komina sabotsina mehana
nazony azany a toerana mahasomavibaokany Madagasikara izay vokatra mivoaka avy ato anatin'ny ASN zany. Marina fa teo ireo tokotimy ny firaisankina molona zany azy ireo niaraka tamin'izany fa zay nahita tao, zay nitarika tao, zay nanosika tao, tsika ny ady mafy tao tsika rehetra dia zay nazahoantsika ny vokatra zay nahafapo antsika iny a dia mbola isorana antsika zany akasitrahana antsika mbola agatahana tehaka amin'irefidrefitra. Tonga nanametsolodrano sy fankarizana ampikavana isy raha matokasain'Andriamosavadiny ary tamin'izany indrindra nylazany fa anoana sy hanampy ity fikambanana jorony ity ny tenany mandritra n'izay zavatra atao rehetra. Nahazo toka ampikambana rehetra noho izany ary ny milokaloka fa tsy maintsy hotohizana fampandrosoana sabotsina mehana izay zany raha teo ny teny faneva entina amin'ny fampirizan-kevitra hanomboka ajoatsy. Teo am-pamarana dia nambaran'ireo mpanolontsaina kominaly izay hovidiana fa nilarana fahenina ao anaty bilita tokana ny misy ny lista avitra sabotsina mehana tarehan'Andriamatoa Jérôme Marakotomalala. Ny antony hiritsahana mazava be ny fampandrosoana tsy vita hery-taona, tsy vita roa taona, tsy vita 17 taona fa mbola tohizana amin'ny fampandrosoana mba ahafahantsika miroso makany amin'ny tsaratsara kokoa hatrany satria rahantsika malala ny olombelona zany akory tsy afa-po, tsy mety afa-po ny olombelona mbola te hiroso any amin'ny tsaratsara indrindra nefa efa betsaka ny vita fa mbola maro ny toto-saina sy mbola hotratrarina dia zay ny antom-pizotrahanay satria zay koa efa zanakomby tsy ampianarin-domano ary zay misy manantena fa mbola mahavita tsara koa eo ny vitany teo aloha satria efa mitombo ny hery mitombo ny tanjaka amin'izao fotoana zao mitombo indrindrindrindra ny traikefa zay niarahana ny ainga tany am-piandohany mazava amin'ny fanamby andao tohizana ny fampandrosoana zay efa natao zay ny fanamby lehibe ary ny fanamby a dia mifanomezan-tanana fa rehefa mifanomezan-tanana ny rehetra tsy maintsy mandroso ny tanàna atsika ary tsy maintsy tafita sabotsina mehana mahamirapiratra.